Akavaliana indray toko klasy toko vavy no iarahana amintsika rehetra ato anatin'ny fandaharana zoiteny. Alakamisy sady ny andro mandeha ny fotoana voatra ny raha politika, voatra ny toetra raha-pirenena ao anatin'izay rehetra izay ary tonga ihany koa ny fotoana mba hiresadresantsika miaraka amin'ny vahiny hoe ohatrotrany ahoana indray ity raha-pirenena ity, hoaizitsika dia andeha hoaiza dia hanao inona, fiovana tahaka ny ahoana ilay tena tadiavina sy ny toloman'ny vahoaka malagasy teto, inona ny efa tanteraka aizitsika izao. Eny ary atolotro avy hatrany angamba ny vahiny aloha mirahalahy izy no nasaina tamin'ity alina ity. Andriamatoa Rado Randrianarjaona izy dia mpikambana eo anivon'ny CAFIM na ny komity fanavaozana ifotona any Madagasikara sady ao anatin'ny vovonana antso. Miaraba anao misaotra betsaka nanaikina saina. Miaraba na manarinandra ary miaraba koa ny mpanaraka amin'ny fandaharana. Ny vahiny faharoa kosa Andriamatoa Eliara be vahiny efa tsy zoviana maro tsony vao mivoaka fotsiny ny endriny dia efa io indray Eliara be vahiny eo amin'ny vovonana otrikafo izy sady mitarika ihany koa an'ity hoe CAFIM ity na ilay hoe komity fanavaozana ifotona Madagasikara. Miaraba anao Eliara be vahiny. Miaraba anareo eto amin'ny Dremin, miaraba ihany koa ny mpanaraka fandarina ny tokantrano any ny malagasy na eto Madagasikara ny any ivelany. Fanontaniako apetrako voalohany angamba ny aloha amin'ity alina ity satria rere tato ato misy an'ity hoe CAFIM komity fanavaozana ifotony ity raha ny vaovao izay nozaraina teto amin'ny JT nozaraina ihany koa tamin'ny fahitalavitra maro samihafa dia nametraka nareo hoe tokony hoverenana dinihana ny Prime Ministre tany hoany zany ny tena hoe nametrahanareo mba hitondrao fanazavana Andriamatoa Eliara be vahiny na marina ity CAFIM ity dia inona ny zavatra tianareo atao amin'izao fotoana izao. Ilay CAFIM moa zany dia hoe komity fanavaozana ifotony any Madagasikara. Ny ingany zany dia mazava be hoe ilay tolona natao teto amin'ny firenena dia tolona hitakina ny fanovana. Izay zany ilay izy. Taorian'ny fipetrahan'ny filoham-panjakana amin'izao fotoana izao dia nanendry moa zany izy ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta izay efa fantatritsika dia nahita an'izay zany ny teto anivon'ilay hoe CAFIM ilay komity fanavaozana ifotony any Madagasikara izay tarihan'ny tenako moa zany dia mahatsapa hoe ohatrany tsy mahafeno an'ilay fipetra ilay atao hoe fanovana ilay Premier Ministre no tendrena. Tsy teny zavatra be dia be fa efa miara-mahalala tsika ny tantarany ny zavatra nivoaka teny ny réseaux sociaux sy ny karazany. Anatin'ilay CAFIM misy antoko politika ao, misy syndicat ao anatiny ao, tsy mbola misy fiarahamonim-pirenena aloha fa dia ny hoe maro izay ao fa ivondronan'ireo le antoko politika sy syndicat zany mahita hoe ohatrany tsy mandeha makany amin'ilay lalan'ny fanovantsika zany ohatrany deniny aty amboalohany dia ohatrany efa tady broka sady ny fipetraky ny raharaha dia izay zany no nampivondrona an'ireo lay naman'ireo satria sarotiny amin'ilay tolona satria samy nandray anjara amin'ilay tolona avokoa zany dia sarotiny hoe fanovanany no nitakitsika dikan'izay rehefa miresakytsika hoe révolution ohatra dia mitady révolutionnaire zany. Rehefa miresaka tsika hoe démocratie dia mitady démocrate zany. Amin'izao fotoana izao tsika zany le tolona natao dia hoe fanovana nefa le olona apetraka no Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta zany hitany hoe tsy mahafeno an'izay le fipetra ny fanovana zay dia izay zany no teboka anankiray mampitambatra anayreo. Ny faharoa dia ny hoe ny kabary nataon'ilay filoham-panjakana zany amin'izao fotoana izao tamin'ny faha 1 ny volana oktobra teo amin'ny kianjany 13 May dia nametraka mazava tsara hoe rava ny lalam-pandrenan'ny Repoblika fahefatra, rava ny institution rehetra ao anatin'ny Repoblika fahefatra. Izay zany no nite hafana azy tamin'iny fotoana iny. Mahita nefa tsika amin'izao fotoana izao fa tsy makany tsy izay no zavatra misy fa lay Andry Rajoelina sy ny firongony hoe tiana no fialany dia ny zavatra misy aloha Andry Rajoelina ihany aloha zany niany fa lay firongony mbola reo any anatin'ny androm-panjakana maro samihafa ireo any anatin'ny administration isan-karazany. Izay zany no isan'ny mampanahy anay dia isan'ny nampivondrona anay reto hoe nisy ady natao kosa teto nisy tolona natao teto fanovana ny resaka nefa mahita zany zay hoe mbola ireo avokoa zany lay firongony
ny Andry Rajoelina, io tsy sanatra io efa kahalana olona tsy izany, na hoe resaka valifaty politika tsy izany le izy, fa hoy zay hoe raha fanovana no nitakiana, rariny sitsiny kosa fanovana zany de manadio tanteraka mihitsy ao anatin'izay, de mametraka ekipa vaovao mihitsy zany hitarika atsika mandeha makany amin'le fanovana zay. Zavatra misy aloha zany amin'izao fotoan'izao mbola tsy zay, mety izay ve no tsy mahandry ao anatin'le izy, fa ny anay aloha ny fantatray de hoe nisy tolona natao teto fanovana no anarany de sarotiny amin'izay lafin'izay zay, satria le izy marina hoe misy mpitondra fanjakana eo misy miaramila eo nisy ZNZ teo fa matotsika tonga tamin'ny fanalana ny Andry Rajoelina. Io zany malagasy moa tsy midina an-dalambe raha tsy feno ny kapokany, zay kapoka zay nisy nandritra ny 40 taona nitondrany Andry Rajoelina zay, samy nandray anjara namenina amin'ny kapoka io koa avokoa zany tsika. Mety misy nandrataka katsaka tao, nisy nanao vary, nisy nanao mangazo, nisy iny hoentina ilazana zany hoe tsy tongatonga ho azy le datiny 5 ny volana septambra raha nanombohany ilay tolona, fa nisy tantarany io, nisy efa nanao an'io, miara-mahafantatra tsara sika, ampanetretena no iresahana fa zay nge hatramin'izao zany vokatra le tolona natao teto hoe ho fanozongozonana ny Andry Rajoelina dia mbola misazy eritaona sazy miantony. Amin'izao fotoana zao misy namana mahazo 30 volana sazy miantony, vokatra ilay fitakiana le fanovana avokoa zany, dika zay zany sarotiny kosa zay rehefa mahita hoe ohatrany tsy makany amin'ilay fanovana. Sarotiny ihany Eliarabe vahiny fa isan'ny hoe ny tolona zao ianao tazana foana zany tenenao zany hoe tonga hatramina resaka hoe sazy sy ny sisa samborina rehetrarehetra ny ady ho an'le tombontsoa imbonana teto amin'ny firenena, ianareo teo vovonana antso ihany koa, tazana ihany koa tao anatin'izay tolona zay fa nyfanontaniana petrako de zao tsangany io ny gouvernemanta so de lenareo le hoe tsy lamy-maty ao anatin'le zava-misy mampatonga anareo hoe soro mihitsy aloha le prime ministre fa tsy mety aminay io, ataovy an'izao mihitsy aloha satria raha fahitana azy tsy misy olona avy aminareo anaty gouvernement. Mekodamana amreo fa ny teny amezako azy fotsiny de tsotra zay aloha tsy isan'ny safidy ilahatra teny amin'ny kapisaty, tsy ny safidy koa zay ny andeha hiazakazaka ilahatra nakany an-dapa, ny ayavoloha io na ambotsorohatra io tsy nanao an'izay zay, tsotra be ny antony, nisy tolona natao teto de fanovana no takiana, de izy hoe misy mpitondra eo raha tena fanovana tokoa no takiana, mahafantatra ny olona nge zany tokony ho antsona izy, mahafantatra ny ekipa izy heverina hoe hitarika an'ilay firenena makany amin'izay fanovana zay. Raha resaka toerana de tsotra be ny azo atao zany amin'izao fotoana zao aloha de tsy mitsikerany lay mpitondra fanjakana mihitsy aloha fa miazakazaka mandeha any aminy any hoe zay koa ahoana zay tsy jerenareo zay nge mbola eto zay fa maninony zay tsy lasa ministra, mbola misy toerana be deaibe ho andrandraina, raha ohatra ka toerana no kajina de io zay hoe ny tsara indrindra aloha zany de tsy mitsikera an'lay mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao raha toerana no kajina, fa ny anay zany fanovana le nitakina, ka io tsy resaka hoe satria zay tsy lasa membre ny gouvernement, satria zay tsy mpanolo-tsaina ny andapa, tsy izany ka na iza olona mipetraka eo mahazo an'ilay toerana eo rehefa mitondra atsika makany amin'ny fanovana, zay ny anay aloha zany ny zava-dehibe, fa le hijoronay amin'izao fotoana zao mahatsapy zay hoe ohatra ny tady tsy hoany amin'ilay fanovana tsika zany de sarotiny zay amin'izay lafin'izay, fa ny fiainana politika nge tsy vita ao anatin'ny 4 rato Randrianarjona midika ve zany fa matonareo ny kamba natao anatin'io le hoe kafim io navaozana fotona Madagasikara, midika ve zany zay fa tsy afaponareo amin'ny fanovana zay misy amin'izao fotoana zao ary ao anatin'izay ihany koa hoe tsy araky ny eritreretinareo ve zany ny zava-misy amin'izao fotoana zao. Maro zany efa nitenen'ny namako Eliarabe vahiny teo ianao moa tena anontany hoe izy nareo ny mpikambana ao anatin'le kafim raha jerena zay efa antany sainy teo, misy anay antso ny otsikafo misy syndicaliste, misy any atoko maro sy mpikambana de reo izay hita fa tena hoe piatsehatra mpitolona ny ady ho an'ny tombotsoa iombonana teto amin'ny firenena nandritran'izay fitondrany mpitondra teo aloha teo zany zay, ary tena natosiky ny taoko hoe fandresendahatra ara-potokevitra zay zany ny divana teto mba tena hitan'izany hoe Madagasikara mandeha any amin'ny tokony ho izy zay. Ny teny ianao teo hoe tsy afa-po ve ny amin'ny zavatra mitranga, ny ayanay ary zay ny tenenina amin'ny vahoaka malagasy
sanatria ve satria ny olona memenina marina tokoa hoe nareo koa de tsy mba misy oka zay ny tolona fa zay moa de tena mbola mivoyan'izay mihitsy ary zay tena ao anaty kafe mbola tsy vita ny tolona ary mbola mitoy ny tolona de ny olona memenina hoe nareo koa de efa ho lava ajanony aloha fa mana sanatria ve de ivarina any akady avela andeho any amin'ny tsy tokony ho izy ny fitantanana ny firenena eo ndray zay vao ikoropaksika malagasy fa zay ao anatin'ny kafim zany le le komity ary zay maha komity azy mihitsy mpanao politika misy maro lafy araka ny tenena teo hoe syndicaliste misy ny rehetrarehetra efa manasa ady hoe tady andeha vao manomboka de tady andeha ary amin'ny mampanao politika de manana an'izay fa inona aloha tena mampatonga anareo miinsiste be amin'izay zavatra zay hoe vao manomboka de efa tsy araka ny tokony ho izy le zavatra misy izany afaka manazava aminareo am'rahalahy hoe inona daholo zany le tena hoe point hoe rehetra zany le izy ray roa telo efatra firy le point hitanareo zany ohatra zany lazanareo fa hoe tena tsy mizotra makany am'le neritreretina le izy anampiny namako ave fa ho anay aloha ny toko hoe ny tolona nataon'ny vahoaka tolona nataon'ny mpitolona na re nizy ary zay araky ny teneny namako to hoe efa tolona efa natao efa ely io de efa nisy zany le raha tsy tena hoe vato misakana ny fampandrosoana an'ity fireneny ity tsy ho teneniko ny lokon'le vato fa tsika rehetra malala an'izany misy karazany be da be fa misy eto zany tena sakana ho an'ny fampandrosoana ny firenena de zay ny tolona natao tenakanjo hoe miala fitonjana teo aloha sy ny firongony zay aloha ny teboka hitambarana nefa rehefa vao nandeha ny fanendrena an'le hitarika ny gouvernementa de efa miverina sady zay firongony zay teo no mipetraka zany le tena tena goavana tena goavana hoe andeha any amin'ny tokony izy satria politika ny atao firenena ny tantanana ary tatana firenena zany tsy vita zavatra mory zany ary teo mihitsy nijorona hoe sitona lakilosy nampaneno lakilosy ho an'ny toko hoe andremato colonel Michael ary napetraka tamin'ny mihitsy hoe jerevo fa ao anatin'ny politika nge mety hoe mbola vao aingana izy nitantana an'le firenena hitatsika amin'ny fomba nazahoany an'le fanjakana de efa mijoro sady zay hoe senja saola fa rehefa tafiditra lalina zay vao sahirana fa joro zay komity de ny vao manomboka hoe zao nge ny fanarahany araky ny teny namako teo nisy zavatra ny teneniny tamin'ny 1 oktobra nampitehaka ny vahoaka ary namparesy lahatra ny vahoaka anisan'izany ny tenanay zay isy namana otsikafy Elabe zao anisan'ny voalohany teny amin'ny 13 Mai misy tamin'ny nidinany teny iny hita misy ny arsivan'izany hoe tena vonona zany fandaoty de mana zay satria mampanao politika anay manana araka ny teniko teo hoe manana fotokevitra zay manana fijery zay amin'ny mampanao politika de efa tady ahita sady zay hoe sola de fanovana no nanjanjaina tolona araka ny teny namako teo foana efa firitaona ny tolomana teto na feno an'le kapoka de zao nzay ve vao amototra mialatsiny ataoko amin'ny teny tanora hoe amototra prizy amin'ity fa tonga de tso de zay zany mahita hoe tena aloha zao de efa mijorotsika fa tsy avela ohatrany nisy tantara nge teto tantara tsy fanadina ny 2018 ny tolony 73 député napetraka amin'ny premier ministre tsay de zao io makatso hoe hitatsika ny vokany nakaiza amin'ny firenena firitaona tiarina tsy te ahita an'izany zay fa fanavaozana fa fanovana no de davina ito amin'ity firenena ty ary zay ny anjanjan'ny vahoaka Eliarabe vahiny fanavaozana fiovana ohatrany ahoana zay fiovanana fanavaozana zay aminareo eo anivon'ny kafim inona zany ny tena tianareo atao sy mba hoe anoloranareo hevitra ny vahoaka malagasy sy ny mpitondra enika any hoe eo nareo namarina azy hoe tao ny fananganana ny membre ny gouvernement iny moa zany hoe reo voatendry daholo ny arivan'iny nampanatsona teny amin'ny lapampanjakana iavoloa ianareo nolay fijoroanareo zany tao anatin'izay rehetra zay hoe misy zavatra niona tamin'ny colonel Randrianirina Michael filohampanjakana nareo ny arivan'iny zany hoe zany lizy efa marely le colonel matoa miantso anareo le filohampanjakana zany efa mirely le antsoantso nareo fa inona marina ny zava-misy any ambadimbadika any anaty kolisy any zany hoe sao de misy tsindry na pression ihany koa mety antso le filohampanjakana ao anatin'le zava-misy amin'izao fotoana zao ka mety atonga ny aya nareo marina le teneninao hoe ny ariva ny fananganana aniny gouvernement iny zany dia nandray anay tokoa moa zany lay filohampanjakana amin'izao fotoana zao ny colonel Randrianirina Michael zay tsara aloha ny manazava veriko ihany zay tsisan'ny olona ny safidy lahatra teny amin'ny kapisaty tsisan'ny antoko
safidy ihany koa zay hoe andeha hiazakazaka teny andapa rehefa tafapetraka ny filoham-panjakana amin'izao fotoana zao. Tsy nanao an'izay mihitsy zay fa niezaka kosa zany zay ho arifanina na hoe balizy an'ilay tolona de rehefa nahita ho azy an'izay le hoe ohatra ny tady boriky izy zany dia nisy fanambarana avy hatrany zany nataonay ary teo no noforoana n'ilay komity ho fanavozana ifotony any Madagasikara na le hoe kafim zany tao anatin'le izy satria ohatra ny tady andeha any amin'tsizy itsika zany de noho ny fahitany ilay filoham-panjakana an'ilay déclaration zay nataonay zany dia nampaniraka olona taty aminay moa zany izy zay tsy hanonona an'izay zany aloha nampaniraka olona aty aminay izy hoe aleo miona inona marina ny tian'ilay vondrony ity atao zany zay tarian'ny tenako moa zany de zay zany tsara mariana aloha tsy izay akory nangataka n'ilay fiaolana fa rehefa nahita ny fanambarana natao izy zany de izy no niantso zany hoe hafa kely zany zay aloha mihoatra ny hafa ny azakazaka andeha ho any andapa fa inay zany zay aloha zany le izy ny tenako moa zany noa nitarika ny délégation niona tamin'ny filoha de manontany izy hoe inona lay tianareo ho atao, inona ny ao anatin'ny sainareo amin'ity le déclaration nataonareo ity de tsotra nenay zany hoe mizingiziny zay fa fanovana no nitakina teto de napetraka mazava tsara aminy andre mato filoha ohatran'ny tady tsy zotra makany amin'ilay fanovana tsika zany nanomboka teo amin'ny fametrahana n'le premier ministre zay aloha eto de apetranay zay akory tsy manohatra n'ilay filoha aloha atreto apetrako tsara tsy manohatra n'ilay filoha zay aloha atreto satria tsy moramora koa no nahatongavana amin'izao toeran'izao hoe nanesorana ny andrajelona ka nafahana député Maronisa no nanolotra ny prime ministre io hiditra any mihitsy zany tsika inona moa zany le fanovana de diavin'io ho anay zany de tsotra be hoe misy hatramin'izao mbola mamahatra eto amintsika zany io le rafi-panjanahana io zay napetraky ny frantsay moa zany de nampinreto tandrefanreto taty aorina zay zany aloha le izy ka ho anay zany de tsotra be hoe io le rafi-panjanahana io mihitsy ny mila fongorona eto amintsika eto zany de mametraka rafitra vaovao mihitsika zay tokony isian'le ady hevitra hoe samy manana heviny amin'io le rafitra vaovao io fa mila mametraka zavatra vaovao mihitsy zany tsika ahafahana mitondra le firenena mankany amin'ny fampandrosoana rehefa nanao fianianana nefa lay mpitondra amin'izao fotoana zao teny amin'ny ACC de ohatran'ny sahirana zay nitazana hoe nitandrefana ny miazakazaka voalohany amin'ilay fanotrona anazy zany teo amin'ilay fianianana nataony ka ho anay tsotra be napetraka le fanontaniana hoe reconnaissance internationale ve lay de diavina le mpitondra amin'izao fotoana zao reconnaissance avy amin'reto tandrefan'reto tsy mitovy tsika manko rehefa miresaka reconnaissance internationale de ohatrany hoe rehefa eo ny tandrefana eo la Frantsa eo Grande Bretagne eo ny Amerikana de ohatrany hoe zay ny atao hoe international fa tsy zany mihitsy ka tsy izay mihitsy le international aminay fa misy firenena be deaibe mikambana ao anatin'ny vondrona iraisam-pirenena zany ao anatin'ny Nations Unies sy ny karazany reo ny atao hoe international fa tsy le firenena vitsivitsy efa zatra na anjanaka sy nitsetitra tsika teto zay zany napetraka mazava nanana ny valiteniny moa zany lay filoha zay tsy ho azoko ho resahany eto mihitsy ny valiteniny aloha zany ao anatin'le izy fa nenay zay akoatran'izay zany de ny hoe lay fanovana nge de tsotra be tsy azo ampiarina eto mihitsy ary tsy azo ifandovana eto le atao hoe culture d'impunité na le hoe tsy maty manota le rajoelona sy ny forongony zay le izy tsy mahazo mampiatra ny tsy maty manota zany tsika tsy mamoravatomanga ihany nanao nataony teto tsy andry rajoelona ihany nanao nataony teto fa be deaibe nisy olona namadika volamena ho lasa bolongam-by teto tsy maintsy saziny zany nisy olona teto nanao an'ireny 73 kilo d'or reny tsy maintsy saziny zany fa tsy azo apetraka amin'izao fotsiny ho anay aloha tokony aingakaingana be zay zavatra zay fa ny manahirana anay de ny hoe ny fanovana ny takina mialatsiny amin'ilay solom-bavam-bahoaka fa manahirana anay kosa no mitazana hoe misy olona nanao trafika nasokatra de lasa mivoaka vetivety eo de tonga de any andapa nisy olona nanodikodina volam-panjakana de lazaina hoe gadra politika de tonga de navoaka de any andapa hoy zay hoe izay zany le tsy tiana ifandovana zay le culture d'impunité zay ary ametrahanay sahady tamin'le filoham-panjakana hoe tsy resaka valifaty politika zany tsy resaka fanenjehana olona zany fa raha itsika zao zany raha pitsy notafiditra ao anatin'ny fitondram-panjakana ary matomo manao politika de tsy maintsy ho zay le izy fa ny fotoana no tsy fantatra de anao an'izay koa ve zany
ka mba ho ary fanina ho balizy sy anatra ho an'izay metrrehetra hitondra rehetrarehetra eo zay no mahatonga anay manao hoe apiaro ny lalàna tamin'izay nanao ny tsy nety rehetrarehetra teto amin'ity fireneny ity mba ho anatra ho an'ny hafa namaly moa zany le voaloha efa miroso mandeha makany am'izay tsika fa zay mahita hoe tokony haingakaingana be izay zavatra izay zany ao anatin'le izy ka tafiditra ao anatin'le fanovana ndresahana avokoa zany ny farany dia ny hoe itsika ane azadino zany fa manana ny ato rehetrarehetra tsika hoentina mpandrosoana nyity fireneny ity matoa miazakazaka eto avokoa reo le fireneny lehibe rehetrarehetra reo misy antony zany satria le Madagasikara ohatrany hoe ohatrany remby ny fiheveran'ny hafa azy dia zay te androka eto zany de mandroka avokoa zay te haka ny fananantsika eto fa le malagasy nefa tsy ambonin'izay mahantra eo ambonin'ilay arena zany ka ozy hoe fotoana koa zao tena tokony ametrahana mihitsy hoe ny malagasy aloha no tokony omena lahara-pahamehana voalohany indrindra ary mahasarotiny anay verenako farany amin'le premier ministre fantatra ange le premier ministre ny toerana nisy azy hatramin'izay natany amin'ny sehatra tsy miankina izy ahoana moa zany ny verantsika hoe olona sahala amin'le premier ministre no afaka ny mety tombon-dany ny mpandraraha teratany malagasy ohatra raha meritreritra fampanjonsika tsy maintsy mijery ny mpandraraha malagasy ary tsy maintsy manome vahana ny mpandraraha malagasy zany tsy midika hoe hiady amin'ireo vahiny ireo tsika tsy izay le izy fa ny fahitana azy le premier ministre aloha zany dia olona miaro ny tombotsoan'ireo le vahiny eto amintsika ireo tsy ho tany isaina lava zay ny farany dia tsotra be hoe isan'le fanovana ny takina koa le fandravana ny institution rehetrarehetra zao tsika dia miara-mahita ao amin'ny assemblée nationale io fa lasa misy majorité hafahafa tapika eo zany olona iromara omaly dia tsy manana etika akory na dia kely ara fa androany dia misy 20 manao déclaration fa milaza fa manohana an'le filoha zay zany kelanareo hoe lojika raha ny lojika azany zavatra resanareo zany mantsy nisy solomavam-bahoaka tima mihitsy tena laza hoe zahay no nanolotra an'io tao anatin'izay rehetra izay fandeha maronisa aloha zany teo dia efa napieritreritra io ahoana moa zany le izy hoe izy andray maronisa tampoka teo zany ao anatin'le izy avy eo nanao fanambarana indray ny iromara fa mbola zahay ihany maronisa rehefa avy eo ny apitsony indray dia nanao fanambarana dolo indray ny solombavambahoaka misy 20 zahay lasa manohana fitondrana miala tsy ho iroma ao anatin'izay rehetra izay ho an'ny fanontaniana petrako amin'ny radorandrena arjona hoe ahoana fahitanao an'le calcul politique alalina be ao anatin'le assemblée nationale marina tokoa zany araka ny teninao zay mihitsy angeno araky ny efa nazavain'ny namako teo sy efa nytenenino teo hoe anisan'ny délégation niaraka tamin'ny LRB vahiny teny ny tenako zany rehetrarehetra zany no anisan'ny ataoko hoe natonga anay nijoro hoe le teneniko teo hoe ahoana ny tena fandehan'ity fanovany ity satria raha jerentsika aloha mialatsiny zay fa tonga de raha ny pratika politika ary zay ny anisan'ny divana taona maro teto io izy io mbola hitantsika eo amin'ny assemblée nationale io vadibadika eo ihany ary io le firongony tokony milo fongorona mihitsy satria le pratika politika tsy mety ohatr' zany makaiza amin'ny firenena makay kajikajy politika fotsiny ary zay dia nametraka mihitsy tamin'ny filoham-panjakana hoe iny fanambaranao tamin'ny faraika 10 oktobra iny le hoe rava ny androm-panjakana rehetra fa andeha amin'ny lalanao tsotsika iny le tena fanavaozana iny le tena fanovana ary nefa izy miverina tamin'iny no nanomboka tamin'ny 14 oktobra no ny contexte nisy teo amin'ny asisinianina dia ary zay no nijoroanay nanaovanay an'le fanambarana hoe zay dia ijoro nitsangana ny kafim zay moa ny antony nampetsona anay ary zay dia tena mbola nyteny mihitsy hoe alefaso mandeha any amin'ny tokony ho fanovana fa hita taratra ao amin'ny assemblée nge zany le fanondrona PM zao mivadibadika manao mikimaky le pratika politika antsangana zao ny inona moa izy ity ny brao permanent hitatsika fa majorité zao miala ny team ao anatin'ny firaisan-kina tsy misavoritake ary zany le pratika politika nanimba n'ity fireneny ity nanimba amin'ny vahoaka mahatonga ny tanora sy ny vahoaka tsy tia politika satria io tsy miova mihitsy ary zany nijoroanay satria nazo toerana aveo tena ny fanontaniana tiako apetraka zany ao anatin'le izy hoe de pratika politika araka le teneninao teo zay ihany fa raha ohatra re hoe possible ary fe zany ozy nareo rahalahy io nareo io anotaniako tsy
karazany loatra lasa dessin animé be ve ny zavatra mandeha eto Madagasikara raha hoe io le prime ministre nitendrena de miteninareo hoe tsy mety io fa mbola firongony io de avy eo de io ndray zany masorina de ravandray le gouvernement nefa maly ny passation nandeha de zany ve tsy lasa ohatrany hoe femorana indray ny zava-misy ao anatin'le izy raha ny zava-misy eto amin'ny firenena aloha raha ny zava-misy eto amin'ny firenena ary misy mananteny zay fa tena andeho any amin'izany ny filoham-panjakana marina fa ny fiainam-pirenena tsy maintsy mandeha nisy ny fanapahan-kevitra andraisana momba ny gouvernement fa zay kosa de mbola manizingizina fa tokony andeha any amin'le tena lalan'ny fanavaozana antsika tsy mamenatra mihitsy ary zay ny teneninay amin'ny filoham-panjakana miverena amin'ny fanapahan-kevitra tokony andehanana raha tena nytombotso tsy mamenatra nge raha tena nytombotso pirenena sy fanavaozana sy fanovana tsy hakenareo zany le hoe tokony mba hoe tsaraina amin'ny asa aloha tsaraina amin'ny asa aloha le olana nge zao e tsaraina amin'ny asa le aloha raha ohatra nge tsika zao miresaka amin'le premier ministre efa fatatsika ny asany zay le izy raha miresaka tsika ohatra ny CNAPS miresaka tsika zany hoe intérêt fiarovana ny intérêt an'ireo vahiny izy moa no actionnaire majoritaire ka sao de fa mbaniova izy andre matoa ile arabe vahiny mba mety efa mba tanana zata mitsotra io izy le fomba fiteny zay sarotra be zany fa lasa ohatrany hoe resaka azy eto fotsiny tsika sanatria fa le tena apetraka zany de zao ao anatin'le izy le pratique politique re miresaka fanovantsika ao anatin'le izy tena mba mila zao ane de fa sahirana sahady ny rehetrarehetra tsy haiko aloha zany zao ny fijerin'zay dan'le raharaha ohatra zany zao raha mitazana an'izao le vahoaka tena nytolona mitazana an'izao zavatra zao zany de tena hoe manahoana marina afa-po ve fa raha ho anay aloha zany mahita teny hoe io ny olatsika de zao ny olona mantsy zao to de hoe rehefa niala teo fotsiny aloha iady rajoelona de misofina ny olona zay aloha raha zavatra hita andre matoa ile arabe vahiny zay aloha tsy azo lavina fa dingana vity zay zay zavatra zay fa zao raha ohatra ka heverintsika hoe vitsy zay de afapotsika sanatria ohatra ny lasa hoe tsy fitiavana an'le olona fotsiny ange zany le izy fa le pratika io ihany le izy tsy resaka tsy fitiavana an'le olona fa le pratika politika tena mba mila hovaina zany ao anatin'le izy ary ny manahirana de zao za tena latsiny aminao fa ampanetretena no itenenanay zany le délégation naneona tam'le filoha ny mahazatra amin'ny olona nge rehefa miona amina filoha zany de oui monsieur le président tena zao monsieur le président de ekena daholo zay tenen'le président rehefa iongana am'izay le olona de nitenen'ny andro radio zay efa nafisafony zay mihitsy zay no namitaka zany ta tsy tokony hofitahana le filoha am'izao fotoana zao hoe tena sokafana ny maso ny tenenina aminy ny tena zavatra misy marina mba handehanantsika mandeha makany amin'ilay fanovana zay zany aloha le izy fa tsy satria samy miandrandra toerana kely eo de samy miandrandra tombotsoa am'le filoha de samy mitady ranoranony eo mbola misy gâteau partagé na aveo tsika zao fa politika fitsitsina zay le izy ka io teniny aty amboalohany de apetraka foana hoe fanovana lay nitakiny nanomboka tamin'ny 2 ny voaka malagasy nitako fanovana hatraty amin'ny 5 mbola mitaky an'izany foana zay zany ka nenay zay ningeza be aminay ao anatin'le izy hoe nisy fanovana nitakina teto de sarotony zay am'izay fotoana zay tsy azahoanay toerana ve zany tsy any ny olana fa naizana izy hitarika makany am'le fanovana zay nenay no heverinay hoe fandresena zany ao anatin'le izy fa toerana politika zany raha mitaonatsika zao aloha tsy mbola sahirana am'izay lafin'izay tsika fa le fanovana no tena mila takina zany ao anatin'le izy ka averinay eto tsy zao tsy ireo institution mitsangana am'izao fotoana reo mihitsy no hitarika atsika makany amin'ny fanovana nanana ny valiteniny moa zany ny filoha tao anatin'izay hoe deo nge misy an'le 2 volana 3 volana no menazy de aleo aloha andrasany zay zavatra zay andrasany zay fa ho anay aloha isaky ny mahita zavatra tsy mety zay de tsy maintsy mijoro izahay miteny an'izay zany satria fireneny raha manany ity zay koa nge tam'le tolona natao mba misy koa nge ny mpanaradianay manomboka manontany anay ohatrany ahoana ohatrany tsy zao nge no ny fanarahany ary tsy diso mihitsy nen'le olona mametraka hoe tsy zao ny fanarahana dikan'izay mihaino fimonomonona ny fiarahamonina eny zany ianao aloha zay tena nanao an'le tolona de adidy kosa mijoro am'izay lafin'izay zany mitondra an'le izy ka zay no tsy tsitsina fitenenana mihitsy am'ilay filoha am'izao fotoana zao hoe tandremo de mbola vo manomboka
de mila mahay manavaka ny vary sy ny tsiparifary ary mila mitazona an'izay ilay teny nomeny zay zany makasika an'le hoe fanovana no resahana teo fa manjary manahirana le izy sao de ho fitapitahany tandapa ty azo ranoranony eo fotsiny tandapa tsy nanao an'ilay tolona kory tsy hitana ndray maraina teny am'le tolona raha tsisy ady nataony mihitsy teto amin'ity fireneny ity ao anatin'le izy ka zany akory tsy resaka hoe sarotiny amin'ny hoe rety sy rety ihany no tokony ao tsy an'le izy fa zao io rehefa tsy naharary anao ny fahazahoana n'le fahefana rehefa tsy niaritra n'izany tolona teto amin'ny fireneny zany ianao fa nahazo bojy fotsiny za zany tsy miteny an'le filoha fa le tandapa didina azy eo dia rarina izy raha manao zay tiany atao fotsiny ao anatin'le izy satria izy tsy nifanaraka tamin'ny vahoaka tamin'ny resaka fanovana zany ka zay zany le izy de zay natao hoe mila mahay misafidy koa le filoha ny olona tokony hiara-iasa aminy mba tsy hamitakazo olona masamy mandondatabatra zao ny ilaina tokony didina n'ilay filoha zany tena mahavita mametraka mihitsy hoe nisy an'izao nitakina teto hoe tsy tokony hivoana amin'izany tsika sady rehefa ao anatiny ao ndraindray varindrina varindrina am'le fahefana sy ny ana inona ny azo ambara eka marina mihitsy zany rehefa zay toana ary zay moa matoa miaraka ao anatin'ny kafima mifankahalala ary zay mihitsy ny ilaina eto amin'ny firenena zay zany ny zavatra misy eto amin'ity fireneny ity rehefa io zao ohatrany hoe inona moa le filazana eny hoe trano tantely de tonga dao le io zao ny eo zay zay mijoro eto sy ny namanay tsy hoe misy an'ity tolo ity de andao tsika zalahy ivonjivonjana fotsiny araka ny tenenay teo efa ely zay ny tolona ary ny tolona nataonay de mifanojo na hoe am'teny mialatsiny am'teny vahiny conversion tena efa manana an'le fotokevitra hitambarana de rehefa tonga am'izao hoe tena ahoany zao fitoetra raha-pireneny ity andao hiaraka fa zay le rehefa ao an-dapo mantsy tonga io ndray zao mpitondra vaovao de io de eo de araka ny teny namako teo misolelaka de rehefa tonga ao zavatra be da be ny hita mitondra firenena sady tena nahagaganao ale manipoditra koa ary zany tena tenenay tamin'ny filohampanjakana mihitsy sao de hoditra-kony sady io andry mato filoha tena zao fanamariana kely fotsiny rato tena natrika an'izany hitako mihitsy teo amin'ny tao am'kapisady rasy fa mety ho zaraiko eto ny sary raha ohatra vonina amin'ny namana teknisianina fa misy sary zay any fa ny fanolorana n'io CV io fa tena tototro io colonel Michael io tena tototro io tena tanana firy fa nga many amin'ny 20-30 manolotra CV tahaka zao tsy haiko hoe tsy enatra ve ny zavatra ohatran'izany ho anareo mirahalahy satria tena hoe ny zava-misy zany ohatrany hoe tsy fantatro hoe inona tsy haiko mifilazana an'izy tena marina anisan'ny taoko hoe lesoko teto amin'ity fireneny ity nge namana Arnanja zany resaka CV zany ny fitondrana teo aloha ary moa de manao appel mihitsy nafarany teo ary izy alohan'ny andro vitsivitsy alohan'ny tsy nateto azy de alefaso likidinky sy le resaka any mitondra firenena marina fa maro ny teknisianina tsy manda mihitsy ny fiaraha-miasa manana ny anjara biriky lehibe eto amin'ny firenena dika fahavononan'ny olom-pirenena hoe tena teandraindraikitra tokoa ve le olom-pirenena tsy azo ahilika koa zay hoe tena atao anatin'ireny tolo reny nafanafo ny olona ary ataoko hoe mieritreritra ny anjara biriky izy aminana fa tsy azo ahilika koa ny opportuniste ao anatin'ny satria hoe io fa mialatsiny ataoko amin'ny fiten'ny tanora mba azahoan'ny olona io fa mibanaka de andao nzay aloha hitretra fa ao anay anisan'ny lavatra lehibe zany mila fiomanana ary mila ary zay moa ny efa afatsy za moa de tena anisany anizingizina ny tanora mihitsy ny zay zany hoe aza manilika amin'ny mpanao politika tsy tena fahotana mafaty ny fanilihana ny mpanao politika fa ny fahaizana miaraka amin'ny mpanao politika hoe iza ny mpanao politika tokony erahana zay ny tena fahendrena ary zay ny tokony atao fa ny fitatana ny firenena de politika ary atoko politika zay ny teneniko anao tao hoe fahitana sady atoko politika anay ampanao politika anay zay efa manana vina manana vision manana fijery ary efa elan'ny tolomana efa nambaranay nambaranay mirahalahy teo foana de efa mahita sady zay ary zay le antoko politika de efa vonona ary zay tsy namamaiky anay ny sisika teny andapa mihitsy nanakeny amin'ny kapisady satria zay efa manana ny fijerinay manana ny fahavonanay manana ny ekipa anay ary zay koa de ekipa araka ny teninay hoe tsy tiany nampivondranay fa zay efa tao anatin'ny 40 taona de efa niaraka satria fotokevitra ny anay de efa manana zay de tsy mikoropaka any am'izany zay fa mijory zay ho balizy le mpitondra am'izao io le sary io fa voakan'ny teknisian io le sary io zao le manolotra an'le CV mihitsy zao io tena hitatsika hoe zao zavatra nisy teny amin'ny kapisady fa ny zavatra tiako apetraka
Elia Rabe vahiny hiditsika anatina concertation nationale moa zany na le fikonan-doha iny aloha zany de tsy maintsy isy iny toetsaina ohatry ny ahoana no de hoentina hiatrika an'izy io forma ohatry ny ahoana ihany koa endrika amin'ny endrika ohatry ny ahoana amin'ny votoatiny tahaka ny inona satria fa betsaka ny concertation natao teto Madagasikara fa tsika ohatra ny hoe karazana firenena miditra mivoaka raha ny fahitako azy amin'ny mampanao gazety ny resako aminareo mirahalahy hoe firenena ohatra miditra mivoaka ny antony ilazako an'izany ny etsy tsy anaina ny ry mitsoaka ny atsy mivoaka ny ato miditra zay zany le zavatra misy ao anatin'le zava-misy ny manao concertation zany efa impiry zany impiry teo anatin'izay de amin'ity ary ahoana le izy zany marina hoe tsy maintsy miroso mandeha makany amin'izay le concertation nationale zay tsika mety ho hafa ny anarany sytsolana fa hoe misehatra anankiray olo ngeza be ahafahany hery velona rehetrarehetra mifandinika sy mifampiresaka ary mamoaka fa olana ho an'ilay firenena zany zay ny tena zava-dehibe ao anatin'le izy ho anay aloha zany de fa isan'ny hoe mpandray anjara mavitrika ao anatin'izay zay mety ho fikonan-doha-pirenena na in'izay fa zao kosa araka ny teninao teo raha ny tenako manokana mahotrika afo nanomboka tamin'ny 1 nandray anjara foana ny solon-tena ny otrika afo tamin'ireny concertation nationale natao reny na régional ny ohatran'izany fa ny zavatra misy ohatrany saritsariny fotsiny le izy mody ampivoriany dala ao le mpizaika efa misy zavatra vonona ny ambadika any de iny ny asosika fotsiny rehefa aveo dia lasa ohatrany endrika ivelany fotsiny zany lay fikonan-doha natao anamasinana an'le zavatra efa vonona tany de ho anay zany amin'ity indray mitoraka ity tena mametraka zay ary anara-maso hoe tsy izay kosa ny zavatra tokony atao anatin'le concertation tsy mety zany le tena feom-bahoaka ny tokony ivoaka ao anatin'le concertation ohatra zao tsika raha miresaka lalam-panorenana zany efa natrehako tamin'ny tsoko tsara 1 tao anatin'ireny concertation nationale reny misy karazana lalam-panorenana maro atolotry ny olona ary lanin'lay mpizaika zay zany satria misy mitaky amin'izao fotoana zao hoe tsy tokony eta unitaire ntsony tsika fa tokony efa roso amin'ny état fédéral ny monarchie mbola mitaky eo koa ny hoe province autonome misy mitaky an'izany be de be zany le izy ozy hoe le izy izany ny tokony ivoaka de zay laniny be sy ny maro zay ny tokony fanarahana zany eo anatin'le izy fa tsy efa misy manomana zavatra indray zany de avy eo endrika ivelany fotsinyanaovana lay concertation lasa tsy mety le izy favatseza koa mbola tsy afaka eto tanàna zany eo anatin'le izy dolo lasa mandebereby an'le voaka malagasy sady mandany volavolam-bahoaka angeny anaovana an'le izy aloha na iza mamaky azy ka tsy tokony isy fahatyantoka zany ao anatin'izay ka zay de isan'ny mpandray anjara mavitsika mihitsy raha fa ho an'ny tombotro an'ny firenena de eo foana zany zay ny am'izay lafin'izay ka zany hevitra resahana rehetrarehetra eto zany dia hoentinay moa manokana ao anatin'ilay concertation nationale ny zavatra tsy vita amin'izao fotoana zao le nyresahana hoe kabary tamin'ny 1 volana oktobra zay aloha de tena mbola hitaky ny fandravana le institution rehetrarehetra mihitsy ao anatin'io concertation de efa apetranay sahady zany ny anay ao anatin'le izy satria etonge be de be ny institution budgétivore fotsiny na organisme ratasé andanimbola fotsiny eto amin'ity fireneny ity raha tsy resaka fotsiny zao ohatra hoe zay moa efa nitoerinay zay hatramin'izay isan'ny nanoeranay ny lalam-panorenana tamin'ny 1 raha ho an'ny otrika afo manokana zany fa betsaka koa nitovizana ao anatin'lay kafim ity zany dia nisan'ny fisiny le haute cour de justice zao de tena nanoeranay an'io mihitsy satria manina fisiny le haute cour de justice de mametraka an'lay mialatsiny manapaka kely anao larabe va fa misy zavatra tonga kely atao tsaiko fotsiny ao anatin'ity resaka concertation nationale ity hoe le rafitra politika ihany ve ny tena ho ifantohatsika ao anatin'le izy sa hojerentsika ihany koa hoe atao ahoana ny fomba fitantanana ny arem-pirenena atao ahoana ny arovana nyreto le ressource nanantsika par rapport ao menace rehetrarehetra mandeha raha zao tontolo izao ny olona tompoka de efa mitodika makaty Madagasikara daholo satria aty mbola betsaka le arena le tadiavina sy ny sisa maneran-tany ahoana ny fahitanao an'izay aloha atao amin'ny radio Randrianaritsona indray de toizany eliava marina tokoa zany zay nge ny ataoko hoe votoatin'le concertation zay le fantenena namako zay mafisy fa tokony handray anjara daholo ny hery velona rehetra atao amin'ny firenena
ary efa nytany sainy teo moa le pratika ao anatin'izany koa satria izany ho any divana le pratika maloto ao anatin'ny fanaovana politika le hoe atao sarisariny fotsiny fa tokony anjay anjara voasolo-tenao daholo ary tapaka mibe sy mara no raisina fa raha izay le resaka harem-pirenena izay zay dia zava-dehibe tokoa ary moa nanaitra anay ny tenin'ny ministry ny fitsarana vaovao omaly tsy hoe nanaitra fa anisany nasitanay hoe raha ny taoko hoe biay malaky zao eto amin'ny tany sy ny firenena dia hita jerena ho takina so ataoko hoe ezahana ho averina dia ho manodididina ny 5 milliards de dollars ary rehefa mandinika an'izany tena mandinika an'izany zay ekipa dia varahotsana mihitsy namanana anzy satria vola nge zany voaka teto amin'ny firenena ity vola nge zany ary ny tianambara marina fa araka ny teny namako teo ihany tsy hoe raha joelona sy ny firongony alohany teo dia izy no enjena ary zay no voatanisa ao anatin'izay hoe 5 milliards zay fa nizaniza zay le fanovany nizaniza fa mety misy koa mety tsy nitsoka izy fa eto ihany manana an'izay hoe biay malaky izany na vahiny na teratany mbola eto Madagasikara dia tokony hodinihana daholo problème teto amin'ity firenena ity na ary ataoko hoe anisan'ny pression napetraky n'ireo mpanao politika sy ny olona maro nge tamin'ny vao nanjay ny fitantanana an'izao firenena izao ny colonel Mikel dia hoe tandremo famatsim-bolo raha vao tsy mahazo famatsim-bolo eo dia vita eto tsika tsy vitanao io anisan'ny pression napetraka tamin'ny filohampanjakana zany nefa ny raha maheno an'izany hoe 5 milliards de dollars zany tena tsy ampafirin'ny budget any Madagasikara nge zany ary mahavita ny firenena ka zay zany tokony tena hoentitra ary marina ny teneninao teo hoe anisan'ny zava-dehibe hodinianao anatin'ny concertation zany fa anisan'ny asa lehibe koa ary zay le endrasanay amin'ny ataoko hoe amin'izao fitondram-panjakana zao ary anisan'ny nampisy ny ayainay ny amin'ny hoe ny divin'ny joronay amin'ny premier ministre hoe tena iverina tokoa ve zany ataoko hoe biay malaky harem-pirenena fanana volam-bahoaka iverina eto amin'ny tany sy ny firenena ve fa tsy zany nge efa nisy foana ary hitantsika ho azy zany tamin'ny 2024 sy ny tany aloha hoe dia manan-kare Madagasikara ty nefa ny aveo ohatrany miodikodinao fotsiny liza dia mena ny resaky ny samy variana ozy izy ny tanora dia zao ihany Madagasikara fa tena zay zany tena mila mihitsy hoe rehefa tena efa araka ny teny namako teo efa tamin'ny 2017 ka hatramin'izao tsika ny ady tena mila fanavaozana ny vahoaka malagasy mila le fanovana tena mitohaka amin'ny tendany ary zay ny anjanjanay amin'le filohampanjakana sy ny PM tokony nisy teo efa nyteneninay teo hoe tsy tokony milolalolo ohatr'izao fa tena tokony tonga dia action immédiat ary tena ho tsapany vahoaka mihitsy ary ny fitantanana ireny biay malaky ireny eo koa ny olana zay rehefa azo avany le izy nisy volamena nge tratra teny amin'ny aéroport atao anatin'ny fitondrana teo aloha fa azo le izy dia atao inona moa izy ty atao avoaka amin'ny fampitaham-baovao fotsiny dia tsy hita hoe lala maka izy fa tokony isy mangarahara ary zay ny fanovana lehibe tokony apetraka eto koa ny mangarahara hoe maka izy ty harem-pirenena ty 5 milliards de dollars ny azo na ohatsinana na ny avatsy Maurice sy ny karazany dia inona ny itondrana azy maka izy amin'ny teti-bolam-panjakana inona ny fanovana tokony apetraka tsy fahotana mihitsy mametraka an'izany mangarahara zany ary zay ny takina amin'ny mpanao politika aminay mpanao politika sy ireo mpitondra ireo mba tena hita le harem-pirenena mba isitrahany vahoaka an'izay biay malaky izay ary zay dia anaraka akaiky an'io mihitsy ary efa ny tena filohampanjakana mihitsy fa tena mahasarotiny anay ny resaka fangararana sy fitantanana ny fiainam-bahoaka zany ary tena tena hoe ratsy raha tsisy zay satria matetika mantsy rehefa hoe milasa hitovizana ohatr'izao fijery andao iovany amin'ny fiovana dia lasa mifanohana ny anatina fitondrana daholy ka raha vao tsy misy zany ilay olona ataontsika hoe mba tonga saina mbola mijoro mametraka le fitiavan-tanindrazana marina ka hoe tsy voavidy vola araka ny fitenenana hatramin'ny farany ao anatin'le izy zay dia tafavoaka le izy satria matetika mantsy raha zavatra hita zany tao anatiny dia amin'ny fotoana le teteza mihita sy ny an'ireny mihitsy amin'ireny ny tena mirongatra ny bizina isan-karazany sy ny sisa ary zay mara tena mampiazakazaka tsy haiko tsy fantatro hoe mety hoe zay ve ny mety hoe zay tokoa ve ny antony mampiazakazaka hoe ay fotoana zao rangaha fa efa elana hatra fa ndao aloha zadolo zany zava-misy ary mampalahelo zany fampitezana ao anatin'izay rehetra izay ilarabe vahiny le izy tsotra be zay mifototra foana amin'le hoe fanovany betsaka ny zavatra tokony hovainy eto raha ohatra fotsiny zao tsika tsy resaka hoe ny fifanarahana na accord natao amin'ny avy any ivelany reo miresaka ny accord de coopération tsika ohatra ny hoe rava le izy nefa mbola jerenao fa io mbola mamatotra tsika hatramin'izao mila mahasa manapaka tadipotra amin'izany mihitsy le mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao iresaka tsika ohatra zany ady efa nataonay efa ela misy ministry ny jono vaovao io zao tsy resaka ny momba azy aloha fa dia ny hoe
miresakytsika teo hoe bien malaky hoe mididina ny 5 milliards de dollars fa fantatritsika ve ny vola verany tokony hiditra mitampom-bolam-panjakana amin'io resaka accord de pêche tsy manjary ifanaovana amin'reto ilay firenena mikambana eto amin'ny vondrony européenne reto hoe ka mididina 900 millions d'euros hatramin'ny 1 milliard d'euros vola very tokony hiditra amin'ny kitampom-bolam-panjakana isa-taona accord de pêche fotsiny noa resahako ao anatin'izay ny faharoa tamin'ny ilay transition teo aloha ny toitra amin'ny fitondrana taorinan'izay ny accord ny fifanarahantsika tamin'ny CITES ange ka isan'ny tena mamono an'ilay firenena koa hoe misy an'ireny bois de rose tapaka be dehibe reny raha tsy diso ny fitadidiako miodidina ny 4 milliards de dollars ny valerany zay zavatra tokony amidy afaka mpandrosoana ny firenena fa fatoran'ilay accord tsy ampeverana ifanaovana tamin'ny CITES tsika dia lasa sahirana eo nefa zany vola afaka mpandrosoana ny firenena misy accord maromaro PDB zany le izy PDB le izy fa tsia reny ihany raha izany no mitambatambatra inona indray moa zany ny dediavintsika tsy vola mpandrosoana ny firenena ve zao ny olana amin'le resaka reconnaissance ka izany no atsipy amin'ilay filoham-panjakana amin'izao fotoana zao hoe be de baza matahotra resaka reconnaissance any tandrefany zany tsy any ny olana andaotsika ametraka hoe ireto no lahara-pahamehana amin'ny firenena amin'izao fotoana zao le politika zany tokony adapte koa amin'le zavatra ilaitsika fa zay foana manko zany ny olana teto amin'ity fireneny ity ny mpitondra rehefa mitondra eo dia tsy mitehaka amin'ny tany mihitsy ny tongony efa fantatra zao fa 5 isanjato ny voaka malagasy tantsaha miaina amin'ny tontolo ambanivohitra ny politika ny mpitondra fanjakana zany dia tokony ho lozika izy hoe any koa zany ny anompanana bebe kokoa ny volam-panjakana zany mila todiana iverenana daholo dia eto tena mitodika amin'ilay filoham-panjakana mihitsy aza matahotra resaka reconnaissance internationale reconnaissance any tandrefany zany tsy any ny olana itsika ny tokony hamaritra ny filahtsika rehefa aveo fa be dehibe ny zavatra azo atao zay tsy vitatsika tsy maninona zay ny tokony mety hoe idediavana fiarah-miasa avy any ivelany fa iza veranga tamin'ny mpitondra fanjakana ny fandimby teto nanao WC public ary dia tsy maintsy mitady vola mitady fanampiana avy any ivelany ny olona nefa mangorona zay tiany ahorona fotsiny eto amin'ity fireneny ity fifanarahana anankiroa fotsiny no resaka teo fa be dehibe ny zavatra azo atao akoatran'izany ny fandravana ny androm-panjakana na mety hoe organisme rattase tsisy ilana azy vola avokoa zany afaka ampiodonana n'ilay firenena tena tokony ametra-panontaniana tsika zao hoe nitondra inona ao atsika ny fametrahana ny bianco ohatra nefa tsika manana ministera ny justice zany adihevitra mila atao nohatra ny tsondro madinika ihany na ny pirina ihany ny voakitika ao anatin'le izy fa ny matanjaka tsy voakitika mihitsy tondra inona ao atsika ny pak tondra inona ao atsika lefa resahako teo zany io le haute cour de justice io mbola nahita ve tsika amin'izao fotoa zao hatramin'ny siny io na dia ministra anankiray ary na dia ministra anankiray ary reny zao nalaza be ny 777 ka voakitika amin'le izy fa ny majinika ihany no voakitika ao anatin'le izy zany zavatra rehetrarehetra zany mila jerentsika zany miresaka zao tsika hoe mihoatra ministera ny travaux publics ny ministera nge eto amintsika amin'ny akapobeany kefa presque privatisé avokoa e satria misy an'le organisme rattase be dehibe reto projet sy ny karazany rehetra zay conditionnalité apetrak'ilay mpamatsy volatsika dia miditra koa ilay mpitondra fanjakana zany rehetrarehetra zany mila jerena avokoa nisany toko hoe amezana azy nay dia nazava nisy tolona natao teto mahakasika ny are-pirenena tsy resakytsika ohatra basy toliary iresakytsika problema mifananatany nosy mitsio sakaty apasindavana ambanja ny etsy laniera ny fanotofana ny tanin'olona sy ny karazan'ireny napetrakay mazava tsara mihitsy amin'le filoham-panjakana amin'izao fotoana zao fa tsy miova ny hevitray mahakasika an'ireny zany hoe stop io resaka basy toliary io ajanony lay resaka nosy mitsio sakaty fakana ny tanin'olona io ajanony ty fangoronana tanin'olona sy fanotofana tanin'olona ireny rehetrarehetra reny nitambatra ny tena nanafaingana ny felany iandry rajoelona aloha zany aloha le izy azavo ka so dia misy ministra tompona andraikitra amin'izao fotoana zao ka alay-panahy andeha hiverina amin'ny zavatra oatra andreny zay aloha zany dia tena mialatsiny amma filohan'ny otrikafo amma isany hoe nitolona mahakasika ny fangorona tsy aradrarany are-pireneny reny fa sahirana zay mijery an'le ministry ny arena-kibon'ny tany vaovao tena sahirana mihitsy satria tsika ny resaka fanovana olona tena ny ady fo mafy ny ampandehanana ny basy toliary zany olona zany dia aleo atao mahitsy mihitsy fa tsy hananakavana io tsy hanananamana io ao anatin'le izy fa zay dia tsy miova amin'izay lafa zay ary efa napetrakay mazava
amilay filoham-panjakana Randrianiri colonel Randrianirina Mikael zay hoe reto teboka reto de le nytany saiko teo bazy toliara karazany tandremo fa tsy ho azona io leferana mihitsy ny fikitikitiana na ho fampandianana an'ireo zany ao anatin'izay ka feheziko le izy hoe isan'ny nanafaingana ny firodanany andra rajoelona ny fikitikitiana an'ireo tsy fienona ny feom-bahoaka de io zay hoe afaka makalesona tsara ny mpitondra amin'izao fotoana izao zany mba tsy hamerenana ny adisony teo alotsony. Efa nanao fehiteny kely ihany moa zany Eliarabe vahiny fa omena 3 minitra sisy 3 minitra aloha anao. Zay moa zany miombon-kevitra amin'ny mpitarika ny kafim zay matoa zay miaraka de misy tanjona ho an'ny fanavaozana ny Madagasikara ary hoe zavatra nytenenina amin'ny rahalahy rehetra teto zany rehetra zany sy mbola tsy voatanisanay fa efa tolona nataonay tao anatin'ny 40 taona mila fanovana Madagasikara mba handeha ho any amin'le tena izy zany. Marina moa fa misy afoeziko ny angamba fiteniko misy le hetsika tokony nomanay rapitro zay meko an'ny filoham-pitarika aloha ny fitenenana fa zay de mijoro amin'ny tombotsoa-pirenena tombotsoan'ny vahoaka malagasy. Nisy tokoa moa zany lay atao anatin'ny fanambarana nataonay no hoe fiatsoana ny olona zany idiny ny amikanjan'ny trisme rapitso faraka amin'ny 30 ny volana oktobra zay zany no isan'ny natonga nylay filoham-panjakana ny antso anay koa zany tao anatin'le izy ny angavo ny hoe hanajanonana an'izay zavatra zay aloha zany rehefa nifampidinika aloha moa zany namana de ny hoe le faraka amin'ny 30 ny volana oktobra le etsika ho atao rapitso zany tsy ho ajanona fa niendriny aloha zany no miova zany hoe misy fionana zany famondrona kery ngezabe ho atao ao amin'ny le pavé Antaninarena rapitso manomboka amin'ny 10 maraina zay etsona ny rehetrarehetra mihitsy zany ao anatin'le izy anambatra hery satria izay foana mila matanjaka ny arifanina na ny balizitsika ao anatin'le izy zay moa zany nandresy lahatra le filoham-panjakana hoe mba nomena 2 volana nomena 3 volana le premier ministre sy le gouvernementa de aleo mba andrasana aleo mba jerena zay ho ataony fa nenay de mazava tsy maninona aloha zany satria ny ay de mazava hoe zay manoana n'le filoham-panjakana nylefitra aloha zay amin'le hoe tsy hidiny eny amikanjany trisme zany rapitso fa kosa zay le izy zay tsy andro 2 volana sy 3 volana zany amin'ny fitsikirana sy fanatsikyafonana ny zavatra tsy mety eto fa rehefa misy zavatra tsy mety eto de tsy maintsy mijoro zany zay ao anatin'le izy misitona lakiloska zay ny amezako azy hoe etsona namana rehetrarehetra zay mahita hoe ohatrany tsy makany amin'ny fanovantsika zany amondrona heritsika mba ho ary fanina mba tsy hanaonaova nylay mpitondra fanjakana sanatria anaonao fahatany manoloana ny tolona natrehana ho an'ny fanovana teto. Aza voakely aloha fa sao de tsy mazava amin'ny olona sao de afangaron'ny olona amin'ny hoe mpanohatra nareo anatin'izay ina mahasamihafa le hoe balizy sy le manohatra le izy aloha apetraka mazava tsara hoe zay aloha zany zao de mbola tsy miala amin'ny fanohanana ny filoham-panjakana amin'izao fotoana zao apetraka tsara lay filoham-panjakana amin'izao fotoana zao satria tsy mora ny ady sy tolona nafahana nametraka azy teo sy nanala ny teo aloha fa zay kosa manomboka eto amin'le premier ministre sy ny gouvernement sahirana mijery an'le izy zay zany le izy inona ny etsona zany mpanohatra ve mpomba fanjakana ve arifany ve fa nenay zany nyfantatray de ny hoe mipetraka ho balizy aloha zay ao anatin'le izy hoe nisy tolona natao teto nisy fanovana takina teto ka raha vo miborioka de mijoro zany zay amin'izay lafiny zay. Napikelan'izay teny namako zay manateny zay ary zay nijoroanay mbola mianjany zay nitolana atao fa ho tonga any amin'ny lalana tena andehanany ty fireneny ty de le zay le fanovana zay ary zay mbola tsikelezanay aina. Enatra ka sana be deabe nareo miralahy tsara foana ny miresaka ny zavatra sehatra rehetra satria izy efa napetrakintsika ho tanjona teo fandarana zoiteny mba andraisan'ity fandaran'ity anjara mihitsy amin'ny fanovana sy ny fampandrosoana ny fanavaozana mbola tsy nisy mbola tsy nivoaka kory zany teny hoe fanavaozana sy ataontsika hoe fanadiovana sy sisy zany de efa niresaka an'izany teto amin'ny zoiteny satria teto amin'ny zoiteny niezaka ny hoe ahoana ny fana manana firenena misokatra ho an'ny rehetra manana ny maizy azy mipetraka tsara amin'izay ataontsika hoe fampandrosoana izay de
mitondra anjara-birikan'izany ary ny vahiny izay raisitsika eto a rehefa tsy misy zavatra ho zarainy amin'ny vahoaka malagasy ka hitondra makany amin'ny fampandrosoana sy ny ataontsika hoe fivoarana dia tsy hitako hoe inona moa zany no ekarana plateau eto fa miezaka foantsika no mikaroka vahiny mba tena hoe sady zoly amin'ny teny nefa koa miteny misy vokany amin'ny fiainam-pirenena veloma tompo